أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى. Ankafaliana tanteraka no iarabako atsika mpino Islamo rehetra izay mpanaraka izao fandarana izao ka itenenako amin'izy ireo ny hoe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anomboantsika ny fampianarana mahakasika ny tontolon'ny finoana Islamo dia ndeha ho fantaritsika mihitsy ny hoe inona moa no antsoina hoe finoana Islamo. Ny Islamo dia midika hoe fanetretena, fanolora-tena ho an'ilay mpahary izao tontolo izao. Midika ihany koa izy hoe fandriam-pahalemana, izany hoe ny mpino anankiray raha nanaiky ny anaraka ny finoana Islamo. Ny Islamo dia vocabulaire arabo midika an'izany rehetra ny tenentsika teo zany, midika fa hoe izy zany dia hanaiky hanetri-tena amin'ilay mpahary izao tontolo izao, hanaiky hanolo-tena ho an'ilay mpahary izao tontolo izao, ary ihany koa manaiky ny hiaina ao anatin'ilay fiadanana izay nomanin'ilay mpahary izao tontolo izao ho an'ny zanak'olombelona. Ny Islamo no izany antony izany dia finoana anankiray norafetina avy amin'ny alalan'ireo fanambarana masina izay nampidin'ilay mpahary izao tontolo izao ho an'ny zanak'olombelona. Ary ny tenin'ny faminaniana farany tonga teto amin'izao tontolo izao rehefa tonga ny fanesy zany dia ny farana tamin'ny mpaminany Muhammad, ka io mpaminany Muhammad io no nitondra n'ilay tenin'ny faminaniana farany izay nameno ny finoana avy amin'ilay mpahary izao tontolo izao. Ny finoana Islamo dia miresaka fotom-pinoana, fototra hoentina mino ilay mpahary izao tontolo izao. Ny finoana Islamo dia miresaka ihany koa fanompoana fomba hoentina manompo ilay mpahary izao tontolo izao, satria mpino Islamo rehefa mino an'ilay mpahary izao tontolo izao dia tsy izy no mamorona an'ilay fotom-pinoana amin'ny alalan'ny fivoriana ohatra, na amin'ny alalana zanak'olombelona ambony sy lalitsaina sy nandalo-pianarana ohatra, fa tena ilay mpahary izao tontolo izao no nandrafitra ilay fototra hoentina mino hoe toy izao ny fomba hoentina mino ahy. Dia toy izay ihany koa ny fanompoana. Ilay mpahary izao tontolo izao no nandrafitra ny fomba hoentin'ny mpino Islamo manompo, satria izy no ilay mpanjaka ary ny zanak'olombelona ny mpanompony, ka ilay mpanjaka ny mandrafitra ny fomba hoentina manompo azy, fa tsy sanatria mivava hanaonao foana mety ataon'ny sasany hoe ry zareo ny vorovorotany dia nandrafitra fomba hoentina manompo an'ilay mpahary izao tontolo izao dia teneniny fa hoe fanompoana. Raha ny tena marina reny rehetra reny dia tsy fanompoana ny filazana azy, satria ry zareo ny vory, zany hoe fanompoana ilay fivoriana izay nataon'ny zareo. Fa raha ohatra ka te hanompo an'ilay mpahary izao tontolo izao dia ilay mpahary izao tontolo izao izay mpanjaka ny zavadrehetra no mandrafitra ny fomba hoentina manompo azy, amin'izay fotoan'izay dia antsoina hoe fanompoana, ny fanompoana anankiray. Toy izany ihany koa ny finoana Islamo dia tsy vitan'ny resaka fotom-pinoana fotsiny izy, na ny resaka fanompoana fotsiny izy, fa ny resaka ihany koa ny firafitry ny fiarahamoniny zanak'olombelona, zany hoe nametraka rafitra, nametraka lalàna ifampifehezana ao anatin'izany fiarahamoniny zanak'olombelona zany, lalàna ifampifehezana. Rehefa mety olombelona eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy miaina ao anatin'ny lalàna, fa ireo vahoaka izay niaina niaraka tamin'ny baroa azy dia nametraka lalàny baroa hoentina hitondra azy ireo, izay haitsika amin'ny anarana hoe lalàny baroa, satria lalàna tsy mitsinjo afa-tsy izy manokana. Ka amintsika amin'ny mpino Islamo dia ilay mpahary izao tontolo izao ny mpandalàna, izy no ilay mpametraka ny lalàna hoentina miaina, hoentina mifampitondra, hoentina mifampitsara, hoentina manitsy, hoentina manosika ihany koa sy momba ireo olona izay tokony hombana ao anatin'izany fametrahana fehezan-dalàna izany. Tsy vitan'izany foana, tsy vitany nametraka solo-dalàna fotsiny ny finoana Islamo,
tsy vitany nametraka fanompona fotsiny fona silamo, tsy vitany hoe nametraka fotompona fotsiny fona silamo, fa nametraka ihany koa izy rafi-pitondratena, fomba fitondratena mba tsy hahatonga ny zanak'olombelona ho ampianarina fahalalam-pomba tsy fatapotitra, fa fahalalam-pomba mifanaraka tanteraka amin'ny maha olombelona azy, anandratra amin'ny maha olombelona azy ny tokony ampianarina azy fa tsy mety ny mangalatra, tsy mety ny mandangy, tsy mety ny misoloky, tsy mety ny mamitaka, tsy mety ny jangajanga, tsy mety ny mivarotra toka, mivarotra rongony, zava-mahadomelona isan-karazany, tsy mety mivarotena. De nametraka ihany koa ny fona silamo fa izy dia mpampianatra ny zanak'olombelona ny fomba fitondratena. Sanatria ny vava manko ny sao tratran'ny fanjanahana arantsaina be fahatany fotsiny zao ka ampianarana fahalalam-pomba tsy fatapotitra hoe isan'ny fahalalam-pomba rehefa misotro kafe de kaopy ohatran'izao ny fisotrona aminazy, rehefa misotro toka de tia fisotrona anazy, rehefa misotro jus de tia misotro anazy. Reny rehetrarehetra reny de fomba hoentina misotro fa tsy fomba hoentina mitondratena, ny fitondratena zavatra hafa, ny pitsopitson-javatra kely madinidinika, fomba fiaina, fampiasana fitaovana tsy tafiditra anatin'izany antsona hoe fahaiza mitondra tena izany. Ka ny fona silamo dia nampianatra ny rehetra reny, nampianatra ny fotomponoana, nampianatra ny fanompona, nampianatra ny dina sy ny lalàna ifampifehezan'ny fiarahamonina, nampianatra ihany koa ny fitondratena. Ireo no antsipiriany, ireo ny lohahevitra lehibe izay resahan'ny finoana islamo izay hazavany antsipiriany ao anatin'ny fanazavana izany finoana islamo zany. Zany nahatonga ny Qur'an tenina hoe ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. O ianao iraka, ampitao zay rehetra nampidinina taminao avy amin'ny tomponao, wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Fa raha ohatra ka tsy manao an'izany ianao de tsy nampita ny afatra, zany hoe ireo iraka, indrindrindrindra ny iraka ny finoana islamo zay tonga ty ambonin'ny tany dia Muhammad, de nampianatra ny zanak'olombelona nobaikony Allah lay mpahazo tontolo zao fa hoe ianao de mila mampianatra fotomponoana ny zanak'olombelona, mila mampianatra fanompona ny zanak'olombelona, mila mampianatra ny olombelona ny lalàna ifampifehezan'ny fiarahamonina, mila mampianatra ihany koa ny fomba fitondratena zay mahafaly ilay mpahary izao tontolo zao. Ary Allah lay mpahazo tontolo zao de efa niteny fa hoe wallahu ya'simuka minan nas, ary Allah dia hiaro anao amin'ny etraketraky ny zanak'olombelona amin'ny fampitana ireo fahendrena rehetra zay avy amin'ilay mpahary zao tontolo zao zany. Isan'ny fomba ahafahantsika manazava ny finoana islamo izany rehetra izay lazaitsika izany. Ny finoana islamo ko ihany koa araka ny fanazavany ny finoana islamo ndray andro ny anjely Jibril, Gabriel raha tonga tamin'ny mpaminany ka nametraka fanontaniana tamin'ny mpaminany nanao hoe inona ny antsona hoe islamo, de novalian'ny mpaminany ny anjely Gabriel ny teny nanao hoe al-islamu an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Ny islamo de ny fitsangananao vavolombelona fa tsisy zanahary azo topoina afa-tsy Allah lay mpahazo tontolo zao, ary Muhammad dia iraka avy amin'ny Allah. Wa tuqimu sola, mila manatanteraka sola ianao, wa tutu zaka, ianao de mila mamoaka fanampiana ho an'ireo mahantra izay voafaritra zany fanampiana zany araka ny farim-pananana izay hanananao. Wa tasumu Ramadan, ianao de mila mifery efa tonga ny volana Ramadan. Wa tahajjul bait liman istata'a ilayhi sabila, ary mandeha manao fivahinianana masina any Makka raha ohatra ka manana fahafahana manatanteraka an'izany. Mpaminasy Jibril rehefa nifampiresaka dia isan'ny fomba nentina nanazava ihany koa ny finoana islamo zany rehetra izany. Finoana n'ilay zanahary tokana, finoana n'ilay mpaminany zay tonga teto amin'izao tontolo zao, ny fanatanterahana ny baiko sy ny fanompona izay nofaritan'ilay mpahazo tontolo zao de ny sola zany, ny zaka zany, ny saum zany, ary ny fitsangatsanganana masina zay atao any Lamek. Ireny rehetra reny de manambara fa
ny finoana islam de finoana mitona tokoa ny zanak'olombelona ho amin'ny fanetretena satria zany no antsona hoe finoana islam fanetretena amin'ilay pahary zao tontolo zao fanoloratena amin'ilay pahary zao tontolo zao fanekena fa ilay pahary zao tontolo zao no ampitantana ny zavatra eto hito amin'ity zao tontolo zao ity ny olombelona dia mizarana koroa manoloana ny zany finoana n'ilay pahary zao tontolo zao zany misy ireo nanaiky an-tsitrapo fa ho pino ka nanaraka ny lalàna lay pahary zao tontolo zao zany hoe noho ny safidy ny nahatonga azy ho mpanompo lay pahary zao tontolo zao fa ny zanak'olombelona anankiray karazany faharoa dia mpanompon'Andriamanitra ankeriny lazany tena ny manko izy fa hoe tsy mpanompon'ilay pahary zao tontolo zao fa na tiany na tsy tiany izy de mpanompo lay pahary zao tontolo zao raha araky ny fampianarany finoana islam satria be dehibe ny zavatra tsy safidiny zay mandalo ety ambon'ny ditany ity tsy safidiny ohatra ny volonkoditra zay hoetiny tsy izy ny safidy fa mainty izy na fotsy fa raha ohatra ka tompony tenany izy ary izy tompony sitrapony manokana de izy no nifidy an'izany loko nahatongavany teto ambon'ny tany zany de izy ihany koa nifidy ny nationalité evigny eto ambonin'ny tany fony izy mbola tsisy de efa ny safidy hoe ho amerikanina na ho malagasy na ho komorianina na ho frantsay mazava ho azy nefa tsy safidiny zany rehetra zay manambara fa misy zavatra zay mitrangy eto ambonin'ny tany de efa manapirofo sahady fa izy dia mpanompo lay pahary zao tontolo zao na tsy ekeny ary zany fomba filaza izany satria misy zavatra tsy safidiny tsy maintsy iainany ohatra ihany koa fararina tsisy olona maniry ny arary ary raha ohatra ka tompony tena ny zanak'olombelona de izy mihitsy no ny safidy ny fahasalamana ary raha ohatra ka hoe tsy maintsy arary de izy koa no misafidy an'izay aretina avy aminy saingy vokatr'izy hoe tsy tompony tenany fa miaina eo ambany lalàna zay tsy azo ny toerina sy tsy azo ny ialana de mazava ho azy mpanompo lay pahary zao tontolo zao ny olona toy ireny no antsona hoe mpanompo lay pahary zao tontolo zao ankeriny milaza ny tenany tsy ho mpanompon'Andriamanitra izy fa misy lalàna voarafitra tsy maintsy iainany tsy maintsy izorany ka izy na tiany na tsy tiany de tsy maintsy hitsangana manoloana lay pahary zao tontolo zao amin'ny andro farany ho tsaraina satria ny mena ato-do afaka manavaka ny mendrika sy ny tsy mendrika ao indray no milaza fa hoe tsy mpanompo lay pahary zao tontolo zao ireny rehetra reny tena marina de tenenina fotsiny ihany fa rehefa tena nytanina ny rehetra hoe man khalaqa as-samawati wal ard wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah ary raha hoantanina izy reo hoe ary iza ny nanamboatra ny lanitra sy ny tany de tsy maintsy hiteny izy reo hoe Allah ka ireny rehetra reny de fanazavana momba ny finoana mahafinoana ny silamo avokoa io finoana islamo zay hoe ny mpino islamo tonga amin'ny degré farany ambony indrindry ny amin'ny fanekena io finoana io ka mahatonga azy reo hanana fotomponoana manao hoe waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin zay midika manao hoe ary zay mbola mitady finoana ankoatra ny finoana islam de tsy ho ekena mihitsy zany zavatra izany ary amin'ny andro farany izy ho isan'ny olona matiantoka satria ny vily amin'ny lalana zay efa nifaritan'ilay pahary azy tokony hizorany tonga amin'ny ambaratonga mpinoana toy izany ny mpino islamo mino fa marina tanteraka ny finoany iriariany tanteraka ny finoany ary ananany fizauzaoana zany hoe mampino islamo azy izany mety misy olona manko mieritreritra hoe mpino islamo vokatry ny fanaratsiana atao etseroa amin'ny tontolo ny mass media ankehitriny izay atao mitsimpadika avokoa ny filazana ny vaovao rehetra ny metraketraka atao hoe mpianzon'olombelona ary ireo mpianzon'olombelona sy miaro ny zoma izy azy indray de tenenina fa hoe mahery fetsika isan-karazany de toy izany ny fomba fievitry ny mpino islamo ny antsona hoe finoana
aontray reo milaza fa ny antsona hoe finoana dia valiny reto fanontaniana manaraka reto. Ny silamo a de valiny reto fanontaniana manaraka reto. Ny silamo de valiny reto fanontaniana manaraka reto. Mbola apodiko indray, ny silamo de valiny reto fanontaniana manaraka reto. Min aina ji'na, avy aiza motsika zanak'olombelona. Wa limadha ji'na, inona moa ny antony nahatongavatsika eto. Wa ila aina almasiru, ary andeho aiza tsika zanak'olombelona rehefa avy eo. Ny finoana Islamo dia fanazavana ny valiny reo fanontaniana anankitelo reo. Karaha manontany tsika manao hoe avy aiza itsika, ny finoana Islamo dia manambara manao hoe ya ayyuhan nas, o ianareo zanak'olombelona, in kuntum fi raibin min al-ba'th, raha ohatra ianareo ka tsy mahatoky an'izany fananganana amin'ny maty izany, fa inna khalaqnakum min turab, dia avy amin'ny fotaka no nanamboarako anareo, thumma min nutfa, avy eo ianareo dia namboarina avy amin'ny tsirinaina, thumma min alaqa, avy eo avy amin'ny vongan-drà, thumma min mudgha, avy eo avy amin'ny nofo marefo dia marefo, mukhallaqa, nomena endriky, wa ghayru mukhallaqa, ary ny sasany tsisy endriky, linubayyina lakum, mba ho fanazavana ho anareo zany rehetra izany, wa nuqiru fil arhami ma nasha, ataoko tavela ao anatin'ny tranonjazany mamany ny reniny izay sitrako hijanonao, ila ajalin musamma, voafetra ny fotoana hipetrahany ao, thumma nukhrijukum tifla, avy eo avoako ianareo manjary lasa zazakely, thumma litabluhu ashuddakum, ka misy aminareo tratrantitra, wa minkum man yatawaffa, ary misy aminareo ho tratry ny fahafatesana sady, wa minkum man yuraddu ila arzali al-umr, ary misy aminareo no atao ho tratra ny fahanterana tanteraka, likay la ya'lamu min ba'da ilmi shay'a, mba tsy ahafantarany ninona intsony tao aorian'ny fahalalana. Reny rehetrarehetra reny de verset scientifique anatin'ny Korany, tsy hiditra amin'ny tontolo scientifique atsika ka nazava hoe ny fomba fiforonany zazakely tao anatin'ny kibon'ny mamany, fa anjarantsika no mandinika sy mandalina raha scientifique, fa ny Korany de manazava an'izany efa ho 1437 années passées zay et plus mihoatra azy. Zany hoe zany rehetra zany de fanambarana ho antsika ny fahamarinany fanambarana ny Korany. Amin'ny verset hafa indray de miteny ny Korany hoe walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, ary ny zanak'olombelona dia namboariko avy amin'ny fotaka ny fanaranaka, zany hoe fotaka nanjary taranaka toy izay no ny avin'ny zanak'olombelona. Thumma ja'alnahu fi qararin makin, avy eo dia nasaina ny toetra tao anatin'ny tsanon-draza indray ny zanak'olombelona. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa, ka izany tsirinaina zay mipetraka tao anatin'ny tsanon-draza izany no navadiko anjary lasa ho vongan-drà, fa khalaqna al-'alaqata mudgha, ary avy eo izany vongan-drà zany no nivadika ho nofo marefo dia marefo, fa khalaqna al-mudghata 'idhama, avy eo zany nofo marefo dia marefo zany no nivadika nanjary ho taolana. Le mudgha moa de tsara fantaritsika fa le nofo mipetapetaka toy ireny hoe raha nahandro tongotrombo ohatra atsika de navela angatsika de misy mivongana matititity, iny ny antsona hoe mudgha. Ary iny mudgha iny ozy de nivadika nanjary lasa ho taolana rehefa avy eo, fa kasawna al-'idhama lahma, ary rehefa avy eo ny taolana ozy Allah de nifinosako hena, nifinosako nofo. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, ary rehefa avy eo de namboariko hanjary lasa ho zavaboary afa tanteraka mihitsy.
satria nanomboka nalefa ny anjely nampiditra ny fanahy rehefa nitoetra efapolo andro fanitelo ny tao anatin'ny kibony zanak'olombelona dia nalefa ny anjely na nitondra ny fanahy handrafitra ilay tena olombelona manana endrika olombelona fa tabaraka allahu ahsana alkhaliqin ka dera ho any Allah ilay mpanamboatra mendrika indrindra. Zany dia manambara amintsika ihany koa fa Allah no mpanamboatra mendrika indrindra. Avy amin'izany zavatra zany ny hevintsika ary voaporofa raha tsy ansa fa toy izany tokoa ny hevin'ny zanak'olombelona. Manaraka an'izany mbola milaza ihany koa Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny Qur'an manao hoe falyanzuru linsana mimma khuliqa, aoka ny zanak'olombelona mba hijery sy handinika hoe avy amin'inona ny nanamboarana azy. Khuliqa min ma'in dafiq, namboarina avy amin'ny rano ny fantsitsitra, zany hoe ny tsirinaina. Yakhruju min baini sulbi wa taraib, nivoaka avy ao anatin'ny elanelan'ny taolan-tratra sy ny valana, avy any ny hevin'ny zanak'olombelona raha araka ny fanambaran'ny Qur'an zay mbola hoazavaintsika sy asitsika fanampiny amin'ny manaraka ny fanazavana hoe inona moa ny finoana Islam zay.